Amin'ny ankapobeny dia saika namonjy ny trano fiangonana avokoa ny mpino kristianina tamin'ny omaly aladiny Pentecote. Isan'ny fiangonana notsidihan'ny mpanao gazety namana ary ny teny amin'ny katedraly Analakely teny amin'ny FJKM io. Teo ihany koa ny tetsy amin'ny karato madinika ary ny fiangonana Pentekotista mitambatra tetsy Ampandrana. Nankalaza ny fetin'ny Pentekosta na ny fidinan'ny fanahy masina avokoa ireo fiangonana teto andrenivohitra omaly alahady. Isan'izany ny fiangonana protestanta dia ny fiangonana FJKM katedraly Analakely. Voromaro ireo mpino ka niditra indroa ny fiangonana nandritra ny fotoam-pivavahana izay nitarian'ny hipitavina Razafy Mamonjy idina. Efa herinandro tokoa ny FJKM katedraly Analakely no nankalaza ny fanahy masina. Nofaranina tamin'ny fitsangatsanganana tany Ambanjobe izany fankalazan'ny Pentekosta izany. Nanamarika ny fotoana kosa ny fankalazana ny sankramentan'ny fanavozana tokony nomena tamin'ny batemy ho an'ireo mpino misy 80 tao amin'ny paroasy Satomadinika. Ny Pentecote moa zany dia ho an'ny fiangonana katolika dia naserovana ny fidina fanahy masina tamin'ny masina marisy ny apôstôly ary teny no nasain'izy ireo fanahy masina no namboa izy ireo satria fehafasahina izy no izay fahaizana fanahy masina zay dia nitory ankasahina ny Kristy nitsangako velona sy izay hoe tompo arahina sy tokony toriana amin'ny manodidina. Inteniditra amin'ny paroasy Satomadinika noho ny fahamaroan'ireo mpino izay nahatratratra amin'ny 500 teo eo raha ny taremarika nomen'ny tompony andraikitra. Ny sabosy teo alohan'izay nefa dia efa nisy ny voady farany niarahana tamin'ireo masera misy 110. Fotoana lehibe ihany koa ny filatsahan'ny fanahy masina ho an'ny fiangonana Pentekotista mitambatra etsy Ampandrana. Ya, ireo zavatra misongadina moa zany ankalazaina atao fiangonana amin'izao andro Pentekosta izao dia arak'izay amin'ny andro Pentekosta zay hoe fankalazana ny nirotsaha fanahy masina voalohany teto ambonin'ny tany araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly zany io toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra hoe noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra izy 20 mianada ny andro ny teny fikasany Jesosy Kristy araka ny voalazan'ny Joel tamin'ny faminaniana zany izy io hoe amin'ny andro farany no androtsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra dia tamin'ny fotoana io zany no nirotsahan'ny fanahy masina ary hatramin'izao zany ny fiangonana Pentekotista hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola manaiky foana ary mino fa mirotsaka amin'ny nofo ny fanahy masina. Indro vory dia maraina sy riva ireo mpino ao amin'ity fiangonana Pentekotista mitambatra ity ary nahatratra 700 sy riva tany any nisan'ireo izay nanatrika ny fankalazana izany lanonana ara-pinoana izany. Amborinalala kosa ny toerana ny safidian'ity fiangonana ity hanatanterahana ny fisitahana sy fialamboly.